Nisan'ny resarika amin'ny famelabelarana toy dia hoe nisan'ny tsara fantatra aloha voalohany indrindra hoe fa inona marina moa no andraikitra sahaniny itony boriboritany itony. Natsitika teo fa anisan'ny kitika ihany koa ny fampandrosoana ny lalàna ny boriboritany. Ka faranako amin'ilay hoe raha ohatra ka manana ny fahafahana manapaka eny tany zay commune dia mino aho fa tsara kokoa ny fitantanana sy fikarakarana ny vahoaka eny anivon'ny fototany. Tiako tenenina amin'izay dia hoe anakaikikaiky kokoa ny vahoaka ny commune amin'izay fotoana izay na mifamana olona izay seho andavanandro sy seho mety olana na ny fampandrosoana ireo tany sy fahaletitiana. Ny boriboritany voalohany amin'izay fotoana izay hoe mbola ambany ny commune izay n'Antananarivo dia noho ny lany lany dia tsy maintsy miomana amin'izany izahay. Tiako tenenina dia hoe miomana amin'ny andraisana an'izay commune ny fahaletitiana. Zay ny anisan'ny hoe fampiasana raha ny site web izay nataony eto dia anisan'ny mahazo ny commune manaraka dia efa fotoana ampiasana. Zavatra mamaky antsika angambany amin'izao fotoana dia araka ny lazaiko toy ohatran'ny nahavariana ihany satria amin'izao fotoana hoe miresaka ny satan'ny tanàna n'Antananarivo matsapa zay fa efa misy olona raha mbola tsy mahafantatra hoe inona marina moa ny andraikitra zany tamin'izany. Ka ny amiko angambany aloha dia ny mamaky aloha dia iray mampafantatra inona marina no andraikitra ilay tany, inona no tombony ho azo ny fahaletitiana rehefa lasa commune izy. Ty zavatra ataonay dia izay aloha dia manomana an'izay rehetrarehetra izay na ny lasitra rehetrarehetra efa rehetraretena ny tenananay fa mikeo-doha izahay eto anivon'ny fototany. Fikarakarana izay lasitra rehetrarehetra na araky ny rafitra na araky ny fomba tantanana ny iray mpiara-miasa na ny teti-bola dia efa ezahanay hoe raha fetiny izany dia mba mandray vonona izay mandimby anay amin'ny tontolo ny mazana moa dia rehefa manao zavatra ohatran'izao dia izay foana moa fanontaniana olona hoe ianao nga miomana ny latsaka. Zay ny any mbola lazaiko hoe ny zavatra mamaky angambany zao dia hoe fampahafantarana ny olona hoe inona marina tany ary inona ny tombony ho azo ny vahoaka rehefa dia ny apitso anjara ny izay vahoaka ny afaka misafidy malalaka tsara izy safidiny amin'izay fotoana izay eo aloha ny hoe fanaovana ny sora-piainkonana sy rehetrarehetra izay fantarany olona ny anivon'ny boriboritany na hoe firaisana izy olona fa koa satria fa mikarakara ihany koa fampandrosoana na fikarakarana resaka fahadriva resaka reny pokondrano resaka lalakely dia anisan'ny mikarakara amin'izany ihany koa ny boriboritany fa saingy efa tonga amin'izay fotoana izay dia mikarakara izay fa tsy manapaka hoe tsy maintsy atao amin'izao ty ary izahay satria fa tsy manana fahafahana mpatana raha ny resaka moa tenanay tamin'ny famelabelarana kely fifozana atao teo dia ny hoe tombo avy 5 minitra tanina dia izahay ilay dia mampiditra fotsiny fa tsy mipantana zany hoe mampiditra izahay dia 1 vola miditra iny dia versena ray any amin'ny trésorerie municipale dia ny eo anivon'ny fiadidiana ny tanàna n'Antananarivo karakara izay fanapahatana izay araky ny filana eo anivon'ny tanàna.